Fitombavaka fitsofandrano ny lakana sy ny ranomasina ary ireo mpandeha ndraiky no nataony tapany maraina ny sabotsy 5 aprily 2024 teo. Fitombavaka izay tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana famarana ny jobily fankalazana ny 70 taona ny orenan'ny paroasy Notre Dame des Flots Mahavatsy. Ny ranomasina izay fototra fiveloman'ny kristianina ao amin'ny paroasy tonga marobe ireo kristianina nanotrona ny fitombavaka teto amin'ny sisin-dranomasina. Ikatoy zany fankalaza ny famarana ny 70 tao ny paroasy ny Mahavatsy Notre Dame des Flots. Zany hoe tamin'ny 1955 zao ny fomba fanaondreo isantao manamasina ny toeranomasina toy satria itoy zany maha Notre Dame des Flots a Notre Dame des Flots amin'ny gasy moa i apetrakan'izao hoe mpanjaka vavy ny riaky Masina Maria. Ka zay raha zay fa elaela tsy nisiana fa tamin'ny fankalaza 70 tao toy dia mba nihetsefy zay raha zay hoe ndao tsika tanterahatsika zay fanao taloha zay. Izay zany natao dia teo moa ny asany mopera mahapirehetra azy tsodrano na teny amin'ny erikan-tserany roy na tany anaty ranomasina teroy dia lasa ny tsodrano ho an'ireo mpanjono ho an'ireo mpaminta iaby ireo mba hahita fiveloma reo mba hahazo zay raha ilandreo anaty riaka egny ireo indrindra mba tsy ho tsadoza amin'ny iny ranomasina egny. Zay zany ny asan'ny fiangona lafa misy fankalazana manaraka. Ny roso tamin'ny fitrofandrano ny ranomasina ny fandaharam-potoana ka teny afovoan-dranomasina no natao ny fomba fanao. Toy izao ny zava-nisy tany amin'ny fotoana nanomboa ny fiangonana mpanjaka vavy ny riaky ary izany no nitondrana ny anarany paroasy Mahavatsy eo ambany fiarovan'ny Masina Maria mpanjaka vavy ny riaky. Araka ny tantara teo iny zany efa 70 taona lasa zay no niainana ny finoana teto amin'ity toerana ity ary nanaovana an'ireny fombafomba isan-karazany reny. Dia zahay koa ankehitriny kristianina amin'izao 2026 dia hiezaka hitory ny vaovao mahafaly amin'ireo olona rehetra izay mifanerasera aminay, indrindra moa fa amin'ny paroasy Mahavatsy manokana dia anisany maro ireo kristianina anay miaina aty amin'ny fivelomana an-dranomasina. Dia zay no mahatonga anay mahafoy fotoana lehibe amin'ity tapany maraina ity mba haneo amin'ny vahoaka sy amin'ny kristianina rehetra an'izay fijoroana ho vavolombelona sy ny hery ny fivavahana, ny asy ny fivavahana ka namerenanay indray tokoa andreny fombafomba isan-karazany reny hitsofana rano any mpiandriaka sy hitsofana rano ny ranomasina sy ny lakana sy ny sambo izay manodidina teto. Izay no antony nanaovanay an'izao fankalazana izao. Ary avy eo moa dia mbola mitoy dianay amerina indray andreny tantara ireny ny dia be izay natao namakivaky ny tanàna Namboroneuka ho tonga any amin'ny paroasy ny Mahavatsy mamarana anazy androany ary ho farananay amin'ny Soronamasina izao fankalazana izao mba entinay ambavaka ho totoza somatsara ity fankalazana ny 70 taona ity ary hitondranay ambavaka ny kristianina rehetra izay miaraka aminay ato amin'ny paroasy Mahavatsy. Taoriny teny an-dranomasina dia niroso tamin'ny diabe fitrofandrano ny toerana nandalovana rehetra. Nisy ihany koa ny fitombavaka izay natao teto amin'ny arrebus Mahavatsy izay akaiky ny trano vonjy fiangonana voalohany tany amin'ny taona 7 sy 700 la mesa ny famarana ny diabe masina natao.